Eny tompoko dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavana mihoatra lavitra. Tonononay manokana ho anao manokana na ny ara-pahasalamanao, na ny ara-panahinao, na ho an'ny tokantranonao, na ho an'ny asa fivelomanao dia aoko izany fahasoavana mihoatra lavitra zany ameno ao anatin'ny fiainanao amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Pasteur Alvarez, pasteur Tovinarivo miarabanao pasteur. Ya mafisiko izay fahasoavana izay araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ho ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny sabotsy voalohan'ny volana Desambra tokoa pasteur Andrianena Alvarez dia manana lohahevitra ngeza be mihitsika zay nampitolraina ny lohateny manao hoe mizara fahasoavana, mizara fahasoavana, mizara fahasoavana. Fitorenan'ny filazantsara lehibe izy io zay tena izarana fahasoavana tokoa zay ho totosaintsika etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina, eo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina mihitsy zany no anatanterahana izy io fa tsy hoe etsy amin'ny stade annexe akory fa tena ao amin'ny kianja ben'ny Mahamasina mihitsy dia ety am-piandohana moa zany dia entanina ihany koa zany ny tsika rehetrarehetra zay atao hoe nanaraka n'ity fandarana ity hatramin'izay fa mba anisan'ny fotoana zay noheverinay hoe anasananao izany fotoana lehibe zany raha noheverinao fa mba nahazo fampahirezana ianao nahazo tombontsoa kely tamin'ny alalan'ny na fijerenao an'ity fahitalavitra ity na ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra dia manasa antsika izay tompoko ny sabotsy fa voalohan'ny volana Desambra ho avy zao eo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina izany. Zany hoe dia azo atao tsara ny mipetraka eny amin'ny tribune latérale na ny tribune centrale amin'io pasteur Alvarez raha ohatra moa zany ka feno ny tribune rehetra na ny gradin dia azo atao ihany koa ny manitatra an'izany arak'izay ilaina ao anatin'ilay fiarabanao teo moa zany dia mampiditra an'izay zany pasteur nda ho aritsika andeha vavakaritsika amin'izao fotoan'izao manasanao amin'izao fotoan'izao mety manana tsy fahasalamana angamba ianao na ny zanakao manokana atao anatin'ity trano ty amin'izao fotoan'izao dia mety ho tsy salama na ianao manokana mety hoe matorotory ambony fandrinao ianao mipetraka ambony seza manasanao hitsangana amin'izao fotoan'izao iaraiky vavaka amiko ianao raha zao tao dia mitsangany amin'ny fandrina misy anao mitsangany amin'ny seza misy anao manaova dingana kely manatonaka kaikoko ty amin'ny télé ty amin'ny fahitalavitra ty ianao amin'izao fotoan'izao satria isy fahasoavan'Andriamanitra manokana ikasika anao amin'izao fotoan'izao ianao manana olana ihany koa ianao amin'izao fotoan'izao ianao misy olana goavana tianao ho resena io olana io miandry vahaolana ianao ary efa nanao zay fomba rehetra anao mba atavoanao nefa dia hatramin'izao mbola tsy mivany olana hivavaka manokana ho anao zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra hiampitany aminao fahasoavan'Andriamanitra dia ao ambadiko izao vavaka izao dia tsapao fa isy zavatra efa ataon'Andriamanitra sady hivavaka aritsika amin'izao fotoan'izao raha io manao tsotra ny tanako amin'ity rahalahy sy anabavy izay manantony eto amin'ny fahitalavitra ity amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy misy amin'izy reto marary na mety marary antsony zany any amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina hiala ato anatin'ity tokantrano ity hiala ao anatin'ny tenan'izao zazo zao hiala ao anatin'ny tenan'izao raim-pianakaviana zao raim-pianakaviana zao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny aretina zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia kapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranana ny aretina rehetra noho izany sitrana ny aretina rehetra sitrana zao rahalahy zao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy vavaka manokana ihany koa Jesosy amin'ity rahalahy manana olana ity anabavy manana olana miandry vahaolana amin'ny asa fivelomana na amin'ny tokantrano na amin'ny zavatra maro samihafa ninina ady atrehany dia zao voalazan'ny teninao manao hoe za Jehovah ny miady amin'izay miady aminao zany mialoha lalana anao Andriamanitra raha vaiko ny olana rehetra amin'ity olana ity raha avy amin'ny anaran'i Jesosy zany asana devoly zany mpandresy zao rahalahy zao mpandresy zao anabavy zao miseho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo raha hianatra maka ny tenin'Andriamanitra indray zay amin'izao fotoan'izao ato amin'ny numéro toko fafito ambin'ny folo dia aoko tahina mangataka fahazavan-tsaina farany hitan-tsaina indray zay misaotra Jesosy amen ndao tompoka lasa antsika numéro toko fafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny farany vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny zany ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Eleazara zanaky Arona mpisorona mba hotsimponina eo anatin'ny mainy fitondranafo ary ny afo dia ailezo lavitra fa masina ireny ary ny fitondranafondreo mpanota nanimba tenireo dia ao ka atao takelaka manify
apetaka amin'ny altara fanateriny teo anatrehan'i Jehova reny ka masina ary ho famantarana ho an'ny zanak'Israely reny. Ary nalainy Lazara-pisorona ny fitorana fivarahana izay efa nanateran'ireo olona maireo ka nofisany ho takelaka apetaka amin'ny altara ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely mba tsy solo-kafa afa-tsy ny taranaka Arona ihany no azo manakaiky andody azo manitra eo anatrehan'i Jehova fandrao ho tahaka ny kora sy ny namany izy. Dia araka ny teny Jehova izay nampitondrany an'i Mosesy. Ary noho nampizy dia nomonimonna tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe ianareo efa nafaty ny olon'i Jehova. Ary niangona anometsiny an'i Mosesy sy Arona ny fiangonana dia nijery ny tranon'ilay fionana izy ka indro nanarona azy ny raona ary noseho ny voninahitry Jehova. Ary Mosesy sy Arona dia nakeo alohan'ny tranon'ilay fionana. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe miala amin'ny fiangonana io andriganako azy amin'ny ray mpimasomonjo dia niakohaka izy ireo lahy. Ary Mosesy tamin'ny Arona alao ny fitondrana afo ka sy ho afo avy ambony altara izy dia sy ho didika azo manitra ka eto faingana eo amin'ny fiangonana ka manao fanavotanao azy fa efa mivoaka avy tamin'i Jehova fahatezerana ary efa mitomboka ny arety mandrikana. Dia nalain'ny Arona zany arak'izay nandidia Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandrikana ary nandoro didika azo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandrikana. Ary zay efa maty ny arety mandrikana dia 740 sy ray alina afa-tsy izay maty noho ny amin'ny kora. Ary Arona niverina eo amin'ny Mosesy teo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ary ny arety mandrikana dia nitsahatra. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka analao ny tena iray avy araka ny fianakaviany izy ka ny lohan'ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no analany azy. Dia tena 12 ary samy soraty eo amin'ny teny avy ny anaran'izy rehetra. Fa ny anaran'ny Arona no hosoratanao amin'ny teny Levy fa teny iray avy no anolohan'ny fianakaviany. Dia ataonao ao amin'ny tranon'ilay fionana ireo dia alohan'ny vavolombelona izay eonako aminao eonako aminareo ary ny teny lehilahy izay hovidiako dia hitsimoka ka dia ampanginiko ny fimonomonomany zanak'Israely amiko izay monomonomany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra teny iray avy teo amin'ny araka ny fianakaviany dia tena 12 ary ny teny Arona dia teo afovoan'ireo teny ireo 12. Dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehova dia tao amin'ny tranon'ilay vavolombelona ireo teny ireo. Ary noho ny ampisy dia niditra tao amin'ny tranon'ilay vavolombelona Mosesy ary indro fa nitsimoka ny teny Arona izay ho an'ny taranaka Levy dia nanaroka sy namonika namoa Amigdala. Dia nety Mosesy nivoaka hiala teo anatrehan'i Jehova ny tena rehetra eo amin'ny zanak'Israely rehetra dia nijery izy ka samy nandray ny teny avy. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy avy reny ny teny Arona eo alohan'ny vavolombelona ho tehirizina ho famantarana ho an'ny mpiodina ka dia tsahatra ho ialamiko ny fimonomonomany mba tsy ho faty izy. Dia natao Mosesy zany arak'izay efa nandidiny Jehova azy no nataony. Dia niteny tamin'i Mosesy ny zanak'Israely ka nanao hoe indro maty zay ringana zay eny ringana avokoa zay rehetra ho faty zay rehetra manakaiky dia izay manakaiky ny tabernakelyn'i Jehova ho lany maty fa zay pasteur. Ya zay lay vaky teny a na nomery toko fa 7. Raha ny marina moa zany izy io pasteur Alvarez a dia toy an'ilay teo amin'ny toko fa 9 ihany. Raha toko afitinitsy kely izy dia tahaka amin'izao Andriamanitra no mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerany. I Mosesy no nametrahan'Andriamanitra ny vision teto hitondra andreo zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tately. Dia ny zavatra nahavariana nefany nitoeriny reto ikora sy datana sy abirama izay vision an'Andriamanitra tao amin'ny Mosesy zay ka natongan'izy ireo nandrendry bahoaka. I Arona indray dia novidian'Andriamanitra ho mpisorona ary ny taranaky Arona irery ihany zay avy amin'ny taranaky Levy no novidian'Andriamanitra ho mpisorona. Dia nisy an'ireto avy amin'ny taranaky Robena ireto anefa
i datana sy abirama sy kora avy amin'ny taranak'irobena zany sasany amin'izy ireo dia ireo ndray zany a no ny grevy manao hoe fa nga moa ny taranaka leviana ny ry arona sy mosesy any no ny tenenan'andriamanitra dia naka olona 500 lahy izay lohan'ny fiangonana olona manana ny izy azy tao anatin'ny fiangonana izay nanohitra ny mosesy sy arona tamin'izany fotoana zany kanefa moa andriamanitra rehefa mametraka olona anankiray eo amin'ny toerana pasteur Alvarez a dia iny olona napetraka andriamanitra iny azonao toerana afaka mandefitra aminao iny fa andriamanitra kosa dia tsy anaky an'izany mihitsy ary zany mahatonga ny davida ny teny manao hoe aza manendry a ireo voahositra Jehova saropady ary sarotra ny manendry an'izany atao hoe olom-bohositr'andriamanitra izany misy karazan'olona tsy mahafantatra mihitsy pasteur karazana pino ohatra hoe niala tamin'ny toeram-pivavahana anankiray izy a dia nolo toy ny mpanompon'andriamanitra io nendrikendreny io mpanompon'andriamanitra io fa nanao an'izao dia nipotehny mihitsy ny fiangonana ohatrany hoe nitsomy mihitsy izy a dia nitaona ny pino tao anatin'izany fiangonana zany hiala hoe ndao fa tsisy andriamanitra tsony io ndao fa tsy mamely io pasteur atsika io nefa io ny dadanao ara-panahy io ny rainao ara-panahy dia mety isy fahamarinana zay teny zay a fa eo anatrehan'andriamanitra zay pasteur Alvarez a tsy eken'andriamanitra mihitsy a ny fandotona asan'andriamanitra sy ny fanapotehana asan'andriamanitra tahaka an'izany a manjary mahatonga an'andriamanitra mandray andraikitra dia eo no mahatonga le hoe misy olona zany a tratrana blocage a misy zavatra tsy mandeha ny fiainany a misy loza mety mitranga sy miseho mihitsy ary dia mametra-panontaniana ny olona ndraindray manao hoe zany ve za ve dia mbola tratrana famosaviana ihany za fa tokony ho tahina nefa maninona mbola tratran'ity resaka blocage ty ihany a dia ny antony dia hoe indraindray tsika re olona no ny tenina lokany vavantsika no ny fieritreretana maloto tao am-potsika hanakorotana mpanompon'andriamanitra sy hanakorotana asan'andriamanitra dia tonga amintsika daholy a io karazana problème rehetrarehetra io raha tsorona moa zany ny an'ny efarany i datana sy kora dia nidina velona anakany amin'ny fiainatsita ary le 500 lahy dia nisy afaovany an-danitra indray a nandoro a an'ireo 500 lahy reo zany hoe tena ratsy fefara mihitsy nandevina azy le izy ary mbola no amafisyn'andriamanitra mihitsy a andriamanitra mihitsy ny nanamafy fa ireo olona ireo dia mpanota zany hoe mpanota manimba tena zany hoe tena very any amin'ny fahaverezana mandrakizay tena nisy afosolo fara tonga dia nandevina azy fony izy mbola velona teto ambonin'ny tany zava-doza zany ny zavatra ohatran'izany pasteur zany hoe tena fahotana mafaty ay a ilay hoe misy olona ao am-piangonana migrevy a dia mitondra ny olona hitokona dia mitona ny olona tsy hivavaka tsony a dia ny fijerin'andriamanitra n'izany zavatra zany dia mpanota ianao mieritreritra hoe manam-pahamasinana be a lava be ny jupoko za efa tena masina za fa tsy miteny ratsony nefa ianao nanimba fiangonana nefa ianao nanendry ny olombahositr'andriamanitra anankiray tahaka ny nanendrena mosesy arona dia mpanota ozy ny tenin'andriamanitra ary nitondra fahaverezana nakany amin'ny fiainatsita nakany amin'ny elo a izay zavatra izay a pasteur Alvarez tsy haiko raha misy tsindrim-peko ely aloha mialohan'ny idirantsika amin'ny fanazavana ty toko fafita amby folo ty eto pasteur dia malambara tokoa andriamanitra arak'izay teny lazainao teo fa ny fahotana dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe fantikana ny tenin'andriamanitra fantikana ny lalàna tsy finoana dia fahotana ary ny fahotana dia na dia mbola velona aza le olona dia efa tafasaraka sady amin'andriamanitra pasteur ary fony jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia zao ny tenina na hoe raha eo na hoana ny tena foy ahy ianao zany hoe nisy fisarahana mampatahotra zany teo any elaela satria jesosy tamin'ny fotoana io a dia nitondra ny eloko zao tontolo zao tondra ny eloko ny olombelona rehetra ary tafasaraka tamin'andriamanitra ny olona mpanota zany amin'izao fotoana zao dia mila mafantatra ianao zany raha mpanota ianao na hoe kristiana ianao nefa mbola miaina amin'ny fiainam-pahotana manokana misy zavatra fahotana zay tazonao ny ambadimbady ihany dia zao mampalahelo ako fantatrao a tafasaraka amin'andriamanitra ianao ary zava-dozy zany fa hoe tafasaraka amin'andriamanitra ary rasanatry vava maty amin'ny eo ny tafasaraka amin'andriamanitra io dia araka ny teninao teo pasteur makany amin'ny kora sy datana any amin'ny fiainatsita any amin'ny elo any zany hoe
tafasaraka eto amin'andriamanitra eto amin'ity fiainana ity ary any amin'ny fiainana mandrakizay eo ambadiky ny fahafatesana dia mbola tafasaraka amin'andriamanitra zavatozy zany ary zay ny antsoantsony Kristy teo amin'ny azo fijaliana hoe nahoana raha eo dia nafoiainao satria ienony Jesosy hoe loza zany hoe tafasaraka amin'andriamanitra misaotra an'andriamanitra amin'izao fotoan'izao fa ianao zay mihaino manaraka mijery an'ity fahita lavitra ity dia zao mbola manana fofinaina mbola manana fotoana anamboarana tsara ny zavatra tsy mety anetsina ny zavatra tsy mety hoe raha misy zavatra tokony ibebahana misy zavatra tokony ialana amin'ny ratsy fanao tokony ialana misy fahazaran-dratsy hoe ilana ny herin'andriamanitra dia zao fotoana zao anampanao hevitra hitodiana amin'andriamanitra pasteur ya iverintsika amin'ilay toko fahafitambey folo teo raha ohatra ka ataoko hoe tsorona lay vakiteny amin'ny akapobe ny pasteur Alvarez dia ny fimonomononan'ireo zanak'Israely ny apitsiny io ihany ohatra hoe androany zany no le vonona tamin'ny afo le 500 lahy ary ny tarana kokora sy ny fianakaviany nidina velona tany amin'ny fiainatsita dia ny apitsiny io ihany dia nisy nitsangana indray monomonona dia nilaza tamin'ny Mosesy sy Arona manao hoe ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehova andiny fahina misy an'izay ny fahina tapany faharoa ianareo zay efa nahafaty ny olon'i Jehova vomaly nomaly no nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga fahagagana ho an'ny zanak'Israely rehetra ny fahitana an'izy satria dia nizara aloha ny afaka tsara mihitsy zanak'Israely fotoana io dia reto rehetra efa hita hoe raha tsy fanahy dia mbola ny apitsiny io ihany dia efa nahita hoe matinareo ny olon'i Jehova zany tsy niconsidereny olon'Andriamanitra mihitsy zany Mosesy sy Arona teto fa le olona mpanota be indray lay tsy mitory ny fahamarina tsy mitory ny sitrapon'Andriamanitra indray no olon'i Jehova tena ny fandiso amin'ilay fiainany Baiboly mihitsy zany ny fomba fijeran'reto olona reto ary reto olona reto mieritreritra hoe manao marina izy zay ny tao anatin'ny sainy dia inona ny zavatra nitranga pasteur rehefa nanometsiny ny Mosesy sy Arona lay olona dia nidina indray lay andro rahona ary dia niaraka tamin'iny nidina le voninahitr'Andriamanitra le voninahitr'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany moa zany tena zavatra hita maso mihitsy ohatra ny endrika rahona lay izy indraindray dia midina ivoninahitr'Andriamanitra io ary ao anatin'ilay fidina lay voninahitr'Andriamanitra dia misy vanim-potoana tena miteny mihitsy hoe aseho an'Andriamanitra zay tena ho anazy na zay olona hoe manao tsinitsinona nireo mpanompon'ireo dia tao arinan'izay nanomboka nisy peste areti-mandringana dia io areti-mandringana io am'izay satria tsy zakan'Andriamanitra tso le fimonomononana io io pasteur dia ampianarintsika ny olona foana ny tsy fahaizanao misaotra na tsy fahaizantsika mankasitraka ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia midika fa fimonomononana mandraka riva eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina dia tsy te hitanisa ny zavatra mahagaga efa nataon'ny tompo tany aloha fa mimonomonina sy mimenomenina mingenongenina mingonongonona amin'ny zavatra tsy mbola azo dia zay fongonongononana zay nefany mampiteraka n'io areti-mandringana io pasteur Alvarez mampiteraka n'io areti-mandringana io dia nanomboka ny apita ary arety mifindra la izy nifindra tamin'ireo karazany olona monomonindreo zany tratran'ilay areti-mandringana za re olona misy vanim-potoana hiteny amintsika ozy aho hoe manoloana ny aretina zay mitranga sy miseho eo anivon'ny fianakaviana ohatra ren'le hoe aretina hitovitovizana ireny pasteur misy aretina hitovitovizana ohatra eo amin'ny fianakaviana dia mitovy daholo ny cousin cousine mitovy ny aretina nafaty amin'ny dadabe sy dada sy neny mitovitovy daholo dia misy taranaka ty aoriana indray tratra n'io aretina io reny le karazana areti-mandringana reny raha tratran'ireny tsika dia tadidio fa misy vanim-potoana sendra hoe nisy mpanompon'Andriamanitra nasiditsika ratsy nisy olon'Andriamanitra tena nataotsika tsinitsinina no everitsika hoe mahatra notsika izy na tsy manampaizana notsika izy nefa misy fahasoavan'Andriamanitra ao anatiny Andriamanitra mihitsy no niantso azy sy nanendry azy eo amin'ilay toerana anaovana ny asan'Andriamanitra dia mety nataonao tsinitsinina ka io niteraka an'ilay hoe areti-mandringana ao anatin'ilay fianakaviana ray manontolo mila fibebahana zany satria fahotana mahafaty ozy ny Baiboly
tena le voalazan'ny tenin'andriamanitra teo e ireo mpanota manina tsara le filazana azy teo mpanota nanimbatena mpanota nanimbatena o zay mbolazan'ny tenin'andriamanitra ka raha tsapanao misy an'izany zavatra zany a de ibebao eo anatrehan'andriamanitra ary ianao am'izao fotoana zao raha ohatra ianao tena salama tsara ianao a mety tsy manambola noho ny afy ianao mety tsy manan-karena noho ny afy ianao a mety misy zavatra nangatanao tamin'andriamanitra ohatra hoe nangataka zazakely tamin'ny tompo ianao fa mbola tsy miteraka nangataka fiara tamin'ny tompo ianao fa tsy mbola nahazo nisy zavatra nirinao teo anatrehan'andriamanitra fa tsy mbola azonao de mahaiza mankasitraka fa andriamanitra ho atsy tary zany pasteur tsika foana no latsaka ao anatin'ny fimonomononana indraindray fa ny planin'andriamanitra ny programman'andriamanitra ny fotoanan'andriamanitra sady tsy tara no tsy mety diso mihitsy zay fandaram-potoanan'andriamanitra zay noho izany indrindra tompoko de mahaiza mankasitraka eo anatrehan'andriamanitra jereo tsara ny zavatra nitranga teto rehefa ny monomonony reo zanak'israely reo a de nanomboka nisy arety mandrikana tao am'lay olona zanak'israely tsiraray avy de natratra manalinaly maro ny olona maty pasteur alvaresy 7 Israel tena be dia be mihitsy ny olona maty tao anatin'ireo olona mpimonomononan'ireo za zany tena milaza amitsika ozy hoe mahita loza eo anatrehan'andriamanitra reo kristianina sy reo mpino monomonona ohatra ny tiany miatsinan'andriamanitra de indraindray tsika miteny manao hoe mahery ny devoly tena enjana be loha satana ohatra ny tsy manome voninahitra an'andriamanitra tsika amin'ny fitenitsika zao ve le mivavaka tena tsy napoziko mihitsy simba ny fiainako de misy olona ray miteny manao hoe ny fahasalamana kosa aloha de ao tsara e ny anina hoanina any aloha de tena ao tsara e fa ty de tena miaosa miatsisy nenininy ty ny fiainana ary avana tsy voatery ho tsy misy neninina foana fa misy vanim-potoana ny lalana hitondran'andriamanitra ny mpino misy vanim-potoana ozy mety mandalo hoady ianao mety miaka-piakarana ianao mety misy lalana ety teny any efen'andriamanitra sy anamboaran'andriamanitra atsika melohany anapohan'andriamanitra valim-bavaka andriamanitra zany tsy omeny ray andro ny lakile fa ny lakile tena ny varavarany fitahina de omen'andriamanitra tsikelikely io fa raha omeny ray andro pasteur manimba olona andriamanitra raha ohatra omeny ray andro fa tefenitsika amboarintsika misy vanim-potoana ianao atsofiny ao anaty sifosina atsofiny ao anaty fanenjehana mahay ankasitraka azy ve ianao am'izay fotoana zay mahay manome voninahitra azy ve ianao am'izany fotoana zany sa ho tafalatsaka ao anatin'ny sy fimomononana marina foana le teny soratra masina milaza manao hoe zaho mahalala ny hevitra zay everako anareo ho Jehovah tompo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza misy amitsika atao anatin'ny tokantrano tsy tena mandalo ao anatin'ny ady mafy ianao de ozy ianao manao hoe tena tsy hitako tsy no mihitsy ty lalaka le ty ngamba tsy henon'andriamanitra kely ankabaka tsy hitany mihitsy zao veranga de manompo anazy mahaiza misaotra an'andriamanitra fa misy olona manambola any misy olona manan-katao any fa za miteny aminao fa tsy mahita tory ao anatin'ny alina manontolo tsy mahita tory ny kodory éponge torino no tsara tare amin'ny trano torino no mahafinaritra be fa ny tory maso tsy azo vidina fa ianao matory tsara ianao amin'ny alina ka zay miteneniko za hoe ny zavatra tsy azonao ve ny mampimonomonona atsika eo anatrehan'andriamanitra indraindray maiza mankasitraka ny sabotsy voalohan'ny volana desambra de tsy amikanja be ny mamasina de izara fahasoavantsika pasteur misy fahasoavana zay de mahatsapa hoe misy fahasoavana ty aminay ety misy fahasoavana mba tiana ho zaraina aminao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka manasanao zay amin'ny fotoana io sabotsy 1er décembre etsy amikanja be ny mamasina zay sady isy vavaka lehibe ho an'ny tokantrano isy vavaka lehibe ho an'ny firenena isy vavaka lehibe ho atsika tsiraray avy ao anatin'izay fizarana ny fahasoavana zay pasteur Alvarez mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur ary araky ny tenin'andriamanitra moa zay nytenen'andriamanitra tamin'ny Abrahama manao hoe za ozy izy de anisy soa zay manisy soa anao ary anozona zay manozona anao ary ho fitahina tokoa ianao sady ho tahina ianao no fitahina ianao andriamanitra dia manozona zay manozona ny mpanompony andriamanitra dia sary-piaro amin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray zay misy zavatra napetraka andriamanitra tao anatin'ny olona anankiray pasteur misy ny fanahy masina misy ny herin'andriamanitra anatin'ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray ka mikitikitika zany olona zany ianao dia miady mivatana amin'andriamanitra ianao ary reto olona zay korasy datana pasteur le zay niodina tamin'andriamanitra miaraka amin'ny fiangonany zareo pasteur dia efa nahavita nanangona
fiangonana kely mihitsy tena nisy fiangonana ohatry nefa lasa karazana fiangonana atoko anankiray nanohatra mihitsy zany reto korasy datary reto rehefa nanohatra de zao zavatra nagaga rehefa levony afo moa zareo dia nisy fitondrana afo noentin'zareo le fanamasinana le fanaovana fampimpivavana teo anatrehan'ny tompo dia tenen'Andriamanitra le azara zanaka Aronina hoe ndana laivo reo fanaovana fitondrana afo fanaovana fisoroanandreo alaivany amin'ny toerana zay namay andreo lehilahy reo ina modikan'izany misy karazany olona ane zany paster zay tsy miraharaha le fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy manamavo manao tsinitsinina le fahasoavana ho anatinao nefa ataonao tsinitsinina le izy tsy sarobidy aminao zavatra nomen'ny tompo anao tsy raharahinao tsy kolokoloinao tsy tandremanao tsy zava-dehibe aminao le zavatra nomen'ny tompo anao de zao nampalahelo an'Andriamanitra zay ary ho avy fotoana tsy maintsy anasoran'Andriamanitra an'io raha toka mitoetra azy zay hoe tsy raharaina zay misy amintsika reto nefa misy anton'Andriamanitra ao anatinao ao am'izao fotoana zao natson'Andriamanitra ianao hanompo azy ianao natson'Andriamanitra ianao mpiara-miasa aminy natson'Andriamanitra ianao partenaire an'Andriamanitra fotra nangatsika ianao ary efa nomen'Andriamanitra anao ny fahasoavana fitahina fanambinana de otra nangatsitsika ianao am'izay zavatra ny atson'Andriamanitra anao zay de mampitanton'Andriamanitra fa ho alain'ny tompo io rehefa tsy afaka hiara-iasa aminy ianao raha izay paster faharoa de zao paster i Mosesy Arona dia nanana toe-po hafa mihitsy paster efa zatra miaraka amin'Andriamanitra de lasa mifindra tany amin'ny Arona sy Mosesy le toetra an'Andriamanitra tezitra be Andriamanitra de niteny tamin'ny Mosesy manao hoe misakisa ianao ry Mosesy miataketahakely ianao anaovako azy anatin'ny ray mpimasy monja ho aringako reo fiangonan'ireo aringako amin'ny arety maningana Andriamanitra amin'io paster de tena efa tena tezitra ao anatin'ny fahatezerana tanteraka mihitsy fa sofa teo Mosesy Arona zay nomeny reto olo reto tsiny Mosesy Arona zay nomonomono an'ireto olo reto Mosesy Arona zay nataon'ireto olo reto tsinotsinona ndray zay nitenen'Andriamanitra hoe miata ianao ry Mosesy Arona fa ho aringako reto olo reto reo olona zay natao tsinotsino reo ndray no nanantona an'Andriamanitra ny fona ho an'ireto olo reto fona ho an'ireto fiangonana zay nanao tsinotsinona nanambany nanevateva araka ny teninao teo paster manao hoe tsy niraisin'ireo olona lehilahin'Andriamanitra kory Mosesy Arona kanefa de Mosesy Arona ndray nanatona tena amin'ny tranon'ilay fiaonana de ny akohaka ny fona ho an'ny fiangonana ary dia nandray révélation Mosesy tamin'izay fotoana zay hoe ory Arona hoeto le fitondrana afonao de angolo ny maty rehetra de atokany ny velona de mitsangana ianao ampovoan'izy roa reo de mifona ho an'ireto velona sisy reto ianao de rehefa natao mony Arona zay fifonana ho an'ny fiangonana zay de nitsahatra ny arety mandrikana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray indray rehefa mivavaka ao anao dia ain'Andriamanitra nitahanao manokana ain'Andriamanitra mikasika anao manokana ny zava-dehibe paster de zao hoe Mosesy Arona zay raha ny tokony izy tokony amalifaty raha ny tokony izy tokony hoe aloha faty any fa aloha zay hiatakataka ty zay sy niankonanay tsy nanao zay Mosesy Arona fa lasa Mosesy Arona mivavaka ho an'ireo olona zay sisa mbola velona misy amintsika koa zao iny mety enjehan'ny fianakaviana tanaty ny tokantrano ato paster hoe tena ohatranareo vavaka reto raha tsy ny olona fivavahana ataonao raha de tena tokony izy de tokony ho tezitra am'ireo olo reo anao tokony tena hoe tsy rarahan'ireo olo reo ianao raha ny tena tokony ho izy fa ozy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana fa fiasan'ny vavaky ny marina de maherinitra hoe tombavaka ihany reo olona manentsika anao reo ozy ny ten'Andriamanitra hoe mivavaha ho an'izay manentsika anareo fa am'izany de mametraka vainafo eo tapindohany ianareo mametraka vainafo eo tapindohany zany hoe mahatonga an'ireo olo reo tonga saina na de manentsika anao azy tsy ny famalinao azy tsy ny fiadinao aminy fa fitondranao ambavaka reo ankonanao ny fianakavianao mety ambavaka ny zanakao mety ambavaka ny ray aman-dreninao mety ambavaka ny olona manodidina anao fa amin'ny alalanao na de manentsika anao azy reo olo reo amin'ny alalanao no amangin'Andriamanitra manokana andreo amin'ny alalanao eto manokana eto ambavaka ihany koa mpiara-miasa aminao any amin'ny toeram-piasana azy fa amin'ny alalanao no hitahin'Andriamanitra io toeram-piasana misy anao io paster maraparanako azy paster Alvarez dia marina be zay teninao zay raha tsy Mosesy Arona no nanao vavaka fanelanelana na nanao intercession ho an'ny zanak'Israely ray manontolo de tsy nitsahatra mihitsy ny arety mandringana zany moa de sary anankiray maneho ny famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy ozy izy ny tenin'ny soratra masina manao hoe
iray ozy no Andriamanitra ary iray mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy zay olona ary Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy. Zany hoe i Jesosy Kristy tompo no nifona ao antsika tamin'ny alalan'ny sorom-panavotana nataony teo amin'ny azy fijaliana pasteur Alvarez. Ranomarina dia ringana daholo tsika no ny didim-pitsarana ny voaka fa zay rehetrarehetra manota dia maty avokoa. Kanefa ny rahan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo nanolotra ny ainy mbo famelana ny eloko sy ny famelana ny eloko ao ho anao zay mino ka manaiky an'io fanavotana nataony tompo ka izy ny fona ao antsika tamin'ny alalan'ny famonjena zay nataony dia ho voavela eloko atsika. Be deaibe ny olona mieritreritra manao hoe ahoana ny fomba ahitana an'Andriamanitra. Tsy misy mahita an'Andriamanitra zany raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo reriana, tsy amin'ny alalan'ny hoe fanompona razana na fanompona ny olona maty na ireo mpamina ny tany aloha tany no ataontsika ho mpanelanelana na hitady zazavavy ny ranontsika na hitady kalanoro anelanelana na ireo olo malaza tany amin'ny finoana tany aloha tany eny apôstôly. Tsia Jesosy Kristy tompo rery ihany tompoko ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, izy ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha ohatra ianao te ahita ny voninahitra Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao mba tsy ho ringan'ireo karazana ozona ny taranaka ao sy ny fianakavianao ray manontolo ka tianao hitsatra io tahaka ny nampitsarana an'io tamin'ny andro Mosesy sy Arona, dia ao amin'ny Jesosy rery ihany no hitsarana io pasteur Alvarez. Hitanao reny le hoe ozona mepita fana mepita reny mahazo ny génération rehetrarehetra hatrany amin'ny taranaka fahadimy ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy mety mitsatra io arety mandringana io, tsy mitsatra io ozona io raha tsy ny finoana ny Jesosy Kristy tompo, satria izy no lalana ho iaho sy fahamarinana ary fiainana. Zany anie ny hevitry ilay teny teo pasteur hoe nisy tehina maromaro teo fa nitsimika ny tehiny Arona namoa ilay tena eo amin'ny andiny fahafiry izy teo iny eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo izy hoe fa nitsimika ny tehiny Arona zay ho an'ny taranaka levy dia nanarika sy namony ka namoa amigdala. Hitanao dikan'ilay zany dia hoe ile faminaniana ao amin'ny jaona toko 12 hoe zaho Jesosy raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona naraka raha tsy maty ny voambary dia mitoetra foana izy, fa raha efa maty izy dia avy izy mitsimiko dia mitondra olona maro ho an'i Kristy. Ohatraohatran'izay le hevitra le tenin'Andriamanitra dia ity le hoe azo migdala mitsimoka ty dia endriky fisehoana azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo. Zany hoe noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia mitondra vokatra be dia be, mpanota be dia be hiverina amin'Andriamanitra pasteur. Fa lay azo nreto olona reto le teny reto le olona mpitsomy reto tsy namoa, zany hoe tsy nitondra vokatra ho amin'ny fibebahana mihitsy zany ny olona mpitsomy pasteur. Hitanao reny le olona hoe mitsomy eo am-piangonana mitsomy amin'ny pasteurany dia manokana tompo-pivavahana tsotsotra kely enanany sady mandrendry bahoaka ohatra ny datana sy korabirama. Za dia miteny aminao tsy misy olona mibebaka miaraka amin'ireny. Mety ianao angamba miteny manao hoe anaraka azy satria aliny tiako, fa raha le baiboly taranaka Arona ty zany resahana le teny Arona mitsimoka sy le tena tsotsotra dia tsy misy mitsimoko reny, tsy misy olona mibebaka amin'ireny pasteur Alvarez fa manahaka ozy izy ny Ezekela toko 2:12 manahaka an'ireny ihany ny zanany vavy, zany hoe manahaka ny toetrany ihany. Tsy misy olona zany ka olona mpitsomy izy tahaka ny datana sy korabirama dia ny olona entiny lasa manam-pahamasinana be, lasa tsara toetra be. Tsy marina zany, tsy marina zany, fa vao mainka ratsiratsy kokoa aza lay olona miaraka aminy. Efa nazavaina teto omaly hoe tsy fahotana miala amin'ny fiangonana anankiray fa ampianariko tsara mihitsy ianao eto ampamarana na amin'ny fomba ialana ao anaty fiangonana anankiray. Rehefa tsy azoazonao le mpanompon'Andriamanitra ao, rehefa tsy mety aminao tsony le fiangonanao, dia zao ny fomba fialanao mandana manantona ny mpanompon'Andriamanitra io dia mangatatsy hodrano hiala atao hoe aza miteny zavatra betsaka fa zay ny mahasoa ny ara-panahiko. Raha ohatra ianao ka pasteur mpiara-miasa amin'ny rainao ara-panahaka te andeha manokana ianao dia mangatatsy hodrano tsara, fa aza manaratsy an'io rainao ara-panahy io ka hitetitety tokantranon'olona na naratsy azy any amin'ny radio dia amotipotika azy eo amin'ny radio hoe tena tsisy ilanina azy, tsisy Andriamanitra tsony ao, Andriamanitra rehefa tsy manatrika eo tsony zay rehefa niala tao mihitsy zany ny anton'ny ialana tao hahaha
de zany no zavatra nataonao zany de eo anatrehan'andriamanitra zany tsy manaiky an'izany andriamanitra pasteur ho avy izy amin'ny fitsarana marina ary ny taranakao sianao ny jinjany vokany satria arety mandringa ny ao ambadiky zany a pasteur andrianiana alvares zay ny hevitry lizy pasteur ny tompo hitantsika tompoko a zay aloha ny azo atolotra tamin'ny tiararoany ty raha sy sapon'ny tompo a miditra manaraka indray tsika raha-petso andao ivavakaritsika isotra ny tompo ary iny ary tompo raha eo dia misotranao zay noho ny amin'izay fampianarana ny amin'ny fanelanelanana ny fampitsarana ny fimonomonomana ny fanavana an-tenin'ny arona dia ilay solofoa ilay zavatra ny tsimboka tompo ianao dia miasa mandraka ankehitriny amin'izao fotoana zao ianao dia mbola manelanelana amin'izao fotoana zao ianao dia mbola mampitsahatra ny fimonomonomana amin'izao fotoana zao ianao dia mbola mitoy amin'ny asa mpamonjena zay efa vitanao teo amin'ny asa fijaliana tamina fatesanao ary tamin'ny tsangananao tamin'ny maty a ary ny akarana amin'ny an-danitra ary mbola mifonao ana ihany ianao amin'izao fotoana zao vavaka manokana tompo ho an'reto rahalasanabavy reto a mety misy amin'izy reto a mety hoe latsaka atao anatin'izany fahotana zany latsaka atao anatin'izany eloka izany a sady monomonina no nametsiny a no ny tsiomy a ary nanao fahotana nampalahelo teo anatrehan'ny tompo ary izy tsy nahatsapa akory raha tsy nahalala akory hoe fahotana ny zavatra nataony fa androany dia nazava tamin'iny teninao mamindraha fo ianao tompo amin'izao rahalasanabavy zao a ame azy fibebahana ianao a anangana azy indray ianao a ampiasa azy indray ianao tompo reto olona zay nomenao fahasoavana manokana nanao tsinotsinona zany fahasoavana zany ohatra ny namila fila mbetika hita dia mbetika tsy hita mbetika dia mazoto dia mbetika dia malaindaina amin'ny fiarah-miasa amin'ny fanompona zay natsonao anazy amindra fo amin'izany rahalasanabavy zany ianao tompo a ame azy afanapoa fitiavana firetana indray amerina azy amin'ny fitiavana voalohany indray ianao hotainao manokana tompo ny ara-panahndreto rahalasanabavy a zay manaraka an'izao fandarana zao amin'ny anaran'i jesosy ary tsy zareo ihany fa hatramin'ny taranany a dia samy hotainao miala ny arety mandringana amin'ny anaran'i jesosy a fa tonga kosa amin'ny fiadanana sy ny fitsarana misaotra jesosy amen iany tompoko amin'ny raha-pitso indray ho toizantsika nytoen'iny a ny toko fahavala amby folo indray tsika pasteur alvares sabotsy voalohan'ny volana desambra eo amin'ny kianjabe ny mamasina isika mizara fahasoavana zay no lo hevitra zay hoentina amin'io fotoana io a nasananao zay mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télévision na miaino amin'ny onjam-peo ihany koa izany a dia mba ho feonao be antsika io sy vavaka manokana ho anao amin'izay fizarana fahasoavana zay a ary fitondrana mibavaka ihany koa amin'ny akapoben'ny fiainam-pirenena ho tain'andriamanitra tsika tompoko veloma daholo eo veloma tompoko